hatikaondramasiny rano. Fizarana voalohany amin'ilay tantara mitohy nosoratany Sylvia Andriamaolosoa. Ho velomin'ny mponina sy nanja miaraka amin'Ovy sy Christophe Rabearmanana. mandray feo mamiaro vony mandrindra ra teknika aro manatontosa nanja rasafondrakoto. andro fahaenina mitady ho leo an'ilay tokantrano tsy misy salikiny aka. Raha masy mamilava mamono mampirafy tsy miteraka ny vola zara raha hitana kely. Ary te izy hoe miandro zanak'ampelezana to tsy mampino koa dia tena hoe zanany ve iny? Raha izany ary dia inona tsy mampiteraka anay sa ve misy koa no hoe vady tsy manambona? Asa dia ho porofon'ilay tenin'le mavare ilay vehivavy teo ishe tsy sarotra ranga zany raha manao iny dia mba hanao koa nefa sao dia mba hevitra taingina zany hifaninana amin'ny ratsy ve? Lasa sainy rabody keliko Ohatray efa ianao mbola eo no everiko fa lasa mivoaboaka ange lay onja be za tsy te hivoaka ka fa inona ho amin'ny malasambolina ny zato vatoko zato manambitambo ny izany sa manamby ratsy atao avy dia tsy atohako rangafa izay hidonany any hidonany mahafantatra vehivavy hoe efa ve ianao raha masy fady le adamako le mpivady sampatra indrindra amin'ny fironon-janahary voalohany le sipakama amin'ny mena rany le antokana vehivavy tsy mba natahotra biby lava eny tokoa sambatra indrindra tokoa raha samy vehivavy olona tsy mba natahotra anana rafy vavy moko izy irery mantso no mbola teto ambonin'ny tany. Hainao tsara eva sipanao no lazaiko amin'izany raha masy sipako efa hoe sipanao oraboto mba mitoro misy pirofo venao sa mangetongeto bava fotsiny tsy misy frein. Ay ampitoviana ho amin'ny fitaovam-pamoahana rivotra ao arina mangetongeto bava amin'ny ahoana akay tsara ny alalako an'izany evy zany mandehana antanio any adama na farafaratsy ny antanio any kaina. Mihevitra ho vendram-belona mihitsy zany ianao io iza amin'ny mahalala so dia efa karazany ko dia karazany vendrana zany nalainao vady karatsy zany ve ho diso fanantenany miandry ny havana matsakay zany mety teny fampahirezana sy teny fampiononana sisa za kely raha masy aza mba ianarana adroadrona tsy misy fahavoazana ohatranao akory fa manoatra lavitra raha ny atezerako no apariko kendaiko hoe tenao ho faty any aizako hoe dia alohanao ve miseho baty raha iko inona koa izay vadikambanana amin'ny hafa ok izay aloha sao dia lany tatahako ka mila mitsitsy be fa lany tataha ony ataovy sérieux tsy maraka mihitsy io amin'izay le akama nandrasanao tsy niova ny vidiny fa ny tatakoa tonga dia doublé ny tontolo andro ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 1000 foana ny akama full kosa lasa 2 giga nefa 2000 tsy miova manakely 420 doublé ny tata fa tsy izay fotsiny promo be miaraka amin'ireo tolotra déconnect mahazo bonus data hatramin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money tolotra misy bebetry vidéo ao amin'ny super app Maxis na ao amin'ny 123.orange.mg. Wow, tonga dia mety be tolotra mety tsara réseau ao tsara ao tsara Orange eo anilanao. Ho anao olon-tsotra fikambanana orinasa mpandraharaha fiangonana sy ny sisa misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM radio telo amizaro teboka efatra canal plus 336 antsoery ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12
na manatona vantany aty amin'ny foibe toerany ASM radio lo A33 faravohitra ambony foibe frenzy. Zay marina koa lazaina raboto fa mandreraka be nareo a. Ka sokafy tsara ary io sofinao kopaka be ohatry ny sofina elefanty io e. Ary moramora ihany fa raha torana eo ane ka hitsofako anjombony e. Manana sipenao any ivelany, Eva no anarany, be vokanao izy, 5 volana hono zao ny kibony. Raboto a, tsy mahalala Eva afa-tsy le namitaka ny Adama aho a. Olona ny telona pamplemosy rehetra zao ny enareo. Eva ne ka vadina mpanao mazina anao fakagany e. Ny telona pamplemosy izy a, de natombadiny ny tompo tao akibony le izy. Demonstration re. Ny olona aza talanjona daholo tamin'ny fahaizan'le zalahy. Angandray tsy hoe Eva razambe ihany no fantatrao. Eny disidisy kely raboto a. Ay mo misy Eva razana kely keo. Tena maty keto le rangahatira zao no mitoy a. Amzato fingo kely ve. Enao ane raboto efa neny. Aza ny akeliny fingo korianina ny jerena fa ny fidoboko ty totondroko ty ao aparatoko ianina. Lefa laniny Tokyo koa ve mba ampifezaka. Ze rako indre mandeha monja fotsiny de fa miparapaingo raha tsy mitsingidina. Vonvorona re zao. Ka ilaza marina ianao raha masy sa tsia. Fa inona foana nen'le raha matoa sasatra miainty e. Mila ritrity amin'ny zavatra tsy misy antony. Sasaro-piaro. Sanatria. Enao zay efa rodana be io koa ve mba asaro-piaro a? Otre, rodana be fa mbola matamana andraboto aromanga. Kaza be fa nadiadiana ary fa leo za no zay ataoko e. Ay, manao ihany de mody adala. Manao inona e? Aza de mivadika atodoro raboto a. Mivadika atodony anatandreninao. So heverinao fa mpisipa kely vo mifamofo ary sika ka hoe mafinaritra le manao krizy na sarotam-piaro. Aiko mihitsy fa la antitra tsy mahay miaina e. Na efa mikoritra sy miroradroraka aza de ndao foana fa antitra ty vo be ny tanora. Lema, aiza ianao? Intia madama, manadio lavarangano. Mekarakela ty anefitra aloha e. Eny tompoko. Tame. Fa eny tompoko ahoana? Tompoko ianao tompoko. Revilo ianao resany. Eny madama. Iza ny anaran'le olona mifanadala amin-dramazy? Fantatrao? Tsy haiko loatra madama. Tsy azoko mihitsy koa tony Lema. Fa tsy ianao ihany angano na lalako fa misy tsy mazavazava tondramasy e. Eny madama. De iza le izy? Ka tsy haiko a. Fa efa hitako fotsiny sy ramposehange. De olona ohatriny ahoana ary le izy e? Izy aloha tsy dia afaka e. Tsy dia makaizy e. Misarakorako foana ny volony fa tsy mba vita bambilisy ohatran'ny eny madama. Moa salan'le mpivoakaly reny. Efa matetika nahitanao azy. De ohatrohatriny ahoana mipikabikany? Somary ngezangeza aloha e. Matavitavy mivalombalona toa sosisy zany. Bevoaka sa tsy bevoaka? Mety kely voaka angambako. Asa mantsy raha manananaka izy inona tsy fa izy moa efa ngodangoda hatr'izay. Fa aiza zany vehivavy zany no mipetraka ary Lema? Fa misy zavatra siriky madama ary ve mahatonga azy be fanontaniana toy izany e.
anahirana amin'ny asako zao raha mitoy a. Lema ve tsy anontaniana e. Laha zao izay fantatrao fa omeko valosonga lema e. Fa valoso tahatahaky ny ahoana madama? Surprise rery lema fa lazao aloha. Ay, atao surprise. De inona no omeny madama? Tsy maintsy mahazo fotsiny ianao e. Fa tsy ambarambara meloa fa atao amin'ile tsy ampoizinao reny. Ay, de hoe ahoana moa izy teo? Ny anarany ny endrikendriny ny bikabika, ny lavatranony, ny mombamomba azy rehetra izay mety ho fantatrao e. Ilaiko daholo. Ka ny anarany to Rameva moa sa Maeva sa Meva? Tsy haiko tsara ko. Sao de Eva? Angamba koa. Le feo aloha to io mihitsy e. Ny bikany ray le efa voalazako teo madama. Tapatsosisy tsara sesika ho aho. Ny endriny tsy le tsy hita amin'ny 5 sady tsy le manjavona amin'ny 9 maraina. Tsy masaka be nefa koa tsy mantamanta fa zarazara hoditra e. Miamazava tsara sao fa kiala sasa ratsy hitako maliny mihitsy izany tenen'ny lema izany. Dia izay ihany very lema? Tsy misy hafa? Tsy mbola nahatazana afa-tsy izay madama Rabodo a. Raha miseramaso koa ve dia azaka sipabe dehibe. Efa bitro telo be zao ny enjehany koa ianao kiala kely ary ny ambom-pioana ny maiko faty. Iza koa izany? Any ambary e. Natolotry ny Orange. Hatikamondramasiny rano. Fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitohy nosoratany Sylvia Andriamaolosoa. Novelomin'ny Ponina sy Nanja. Miaraka tamin'ny Novy sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo mamiaro fony nandrindra raha teknika aro nanatontosa Nanja Lasafina Koto. Mbola hitohy